Faly miarabantsika tsy avindraitra azy ty zoma maraina fa 8 volana aogositra ity misotraandriamanitra isika mbola nazon'izao fotoana manokan'izao amin'ity maraina ity andraisana ny teniny mandirantsika ny amofonenan'io dia vavaka isika itompoandriamanitra tolotra ianao ny derany laza ny ava sy voninahitra sotroana izay fa mbola manana tombontsoa indray ankehitriny dia andray ny teninao koa izay tsirairay avy eto izay mandray azy dia aoka tsy ho zava-poana izany fa ny afahanay miroso mandrakariva aminao hatrany minaran'i Jesosy amen. Mba teny mofonenantsika androany dia manao hoe tsy misy toerana ho an'ny fahakiviana. Ilaina amin'ny Korisiana 1:12 sy 13 manao hoe ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany. Amen. Indreny akanton'izany teny izany tena tsara. Raha miezaka mandanja an'izany ianao dia hita fa lalina ary mafonja tokoa ny hevitra fonosany. Isika izao dia volavolaina mba ho vonina honina any amin'ireo fonenana izay nandehanan'i Kristy mba hanomanana izany ho an'izay dia azy. Nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina. Raha marina izany inona ary ny fialatsinana antsika amin'ny firesana momba ny fahakiviana sy ny tsy finoana ka manangona ny aizina hanodidina antsika toy ny akanjo tafiana. Arakaraka ny resana momba ny finoana no hampitombo ny finoana, arakaraka ny ifantohana amin'ny fahakiviana ka iresahanao amin'ny hafa ny fahorianao sy hampitomboanao an'izany mba azahoanao fangorahana, izany ihany koa ny tombon'ny fahakiviana sy ny fitsapana. Nahoana ary ianao no mitomany noho ny amin'izay tsy azonao hitifiny miomana ho amin'ny fisondrotan-toerana isika avy amin'ny sekolin'ity tany ity izay mamolavola ny toetrantsika ho amin'ny fiainana ho avy izay tsy misy fahafatesana teny sekolin'ny lanitra izay toeram-pianarana ambony kokoa noho ny eto. Tsy natao hiankina amin'ny hery voafetra ny fanolombelona mba handresen'ny zavatsarotra ampinoana ny tokony hijerenan'Andriamanitra ary aoka ianao ino fa azona ampiasaina mba ahazoana fandresena ny fanomezana rehetra avy amin'ny lanitra. Anjerin'ny lanitra narivon'ny maro sy alinalina no miasa ho an'ireo izay andova famonjena dia manasa antsika Andriamanitra mba hanakatona ny varavarana mitodika amin'ny tany ary hanokatra an'ireo izay mifanandrify amin'ny lanitra mba androtsahany mivatravatra ao am-ponao ao am-poko ao am-pontsika mihitsy ny voninahitra izay mamerapiratra avy eo amin'ny tokonan'ny lanitra. Dia irina tokoa ny isika mba hitombo amin'ny faharetana, fitiavana ka ny mety ho fahakiviana ny amin'ny tsy lamin-damoana rehetra sy izay rehetra tsy azahoantsika vokatra tsara dia aoka hijanona hatreto. Vavaka isika misaotranao indrindra iray hoany amin'ny teninao izay noraisinay amin'ity maraina ity. Ampianaro izahay mba hisonitra tsany ka ny fahatahorana, ny fahakiviana, ireo fahavalo rehetra izay mitarika anay hiemotra fa tsy mitarika anay handroso dia roasina amin'ny anaranao fa aoka ny zavatra vaovao izay avy aminao ny toetra ao anatinay. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.